Miaraba anareo tompo lasy tompo vavy mpanaraka ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana izay anasana an'Andriamatoa Serge Jovial Imbe izay vao voatendry ho administrateur judiciaire amin'ny vondron'orinasa Sodiat. Iaraka amiko eto Abraham Razafy sy Misa Arvelo avy ao amin'ny Chasse Info sy TV Plus no mazava loatra. Miarabanao président. Miarabanao Joarabo Janary, miarabanao Abraham Razafy, ary miarabanareo France Info amin'ny ianareo mpanao gazety ihany koa Misa ho tonga amin'izao tafatafa fanaovantsika izao dia misaotra anareo ihany koa na fohy fotoana tany an-tokantrano ary miaraba ny mpanaraka rehetra, miaraba ny mpiasa ihany koa eto amin'ny groupe Sodiat rehetra izay manaraka antsika amin'izao alina izao. Ia, inona misy Andriamatoa Imbe fa tena olina amin'ity fandarana ity ny olona. Ny antony enganie satria vao andro vitsivitsy lasy zay no nivoahana antsoina hoe didim-pitsarana nanendry anao hitantana an'ity vondron'orinasa Sodiat izay malaza be eto Madagasikara ity. Fa ny fanontaniako voalohany aloha dia ny hoe maka zavatr'olona ve ianao, tsy anao fa n'olona tsy miankina privé no hotantaninao amin'izao fotoana izao. Tena tsara be ilay fanontanianao Joary satria io zavatra io dia zavatra tsotra fotsiny. Andro vitsivitsy ozy ianao tsy andro vitsivitsy fa andro vitsivitsy vao nanomboako an'ilay asa. Fa izy io efa tamin'ny 20 mai, tamin'ny 8 mai nisy ny décision jugement ny pôle anticorruption mikasika ny fanendrena administrateur judiciaire fa adin'olona foana le hoe provisoire vonjimaika. Iny adino foana amin'ny teny an'izy iny satria ny jugement ny teny mihitsy hoe vonjimaika. Dikan'izany tsy ho ety mandrakizay. Mangalatra zavatr'olona ianao hitako daholo koa reny commentaire reny mangalatra zavatr'olona. Fa ao anatin'ny jugement hoe le olona manko miteny an'izay zavatra tsy mamaky an'ilay jugement. Ny tompony mbola mijanona tompony ihany. Zay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy nangala zavatr'olona fa aoka ho fantatsika aloha le tantaran'ilay izy. Le tantaran'ilay izy ary tiako ho fantatra tsara mihitsy, tiako ho fantatsika tsara mihitsy vao nanomboka ny première perquisition tamin'izay fotoana zay en tant que économiste dia niteny mihitsy hoe alefaso karazana administrateur provisoire hitantana an'io société io orinasa io mba ahafahanareo mandeha ny côté hoe famakafakana en plan judiciaire fa ihany koa mba ahafahan'ilay orinasa mihodina. Satria mila fantatra tsara mihitsy zay tantara zay tamin'ny volana octobre 2025 nitenenako an'izay zavatra. Teny an'izay mihitsy satria tsika tsy miaino sady tsy mijery ny tantara. Efa nisy zavatra niainantsika zany fanakatonan'ny orinasa zany tamin'ny 2009 firy ny mpiasa tsisy asa tamin'izany fotoana zay le jour au lendemain mamelombady amanjanaka reny olo reny. Mpiasa direct misy ny mpiasa indirect ihany koa tamin'ireny zavatra reny fournisseur ny rehetrarehetra vao impacté an'ireny zavatra reny. Dia efa niteny tamin'izay fotoana zay. Nisy moa ny fanjakana avelako hitantana ny procédure sy ny karazany fa tamin'ny 20 mai vao nisy ny fanendrena tamin'izany zavatra. Tamin'ny 20 mai dia mbola nisy ny atao hoe mbola niandro 10 andro aloha satria isy ny appel amin'ity décision ity ve sa tsisy. Tiako tenenina mihitsy zay zavatra zay. Nandritra ny 10 andro tsy nisy appel. Le 8 nivoaka le décision 9 mai groupe Sodiat efa notifié 9-10 mai. Ny andrasana le 10 jours i-appel an'le décision. Fa tsy nivoaka amin'ny public zay le décision raha tsy taty amin'ny volana juin. Atongavako le izy. Nivoaka le izy 10 jours après notifié propriétaire ny groupe Sodiat matoa notifié groupe Sodiat notifié ny propriétaire ny groupe Sodiat. Nisy ve ny appel? Tsy nisy ny appel. Confirmé le izy zay natao hoe amin'ny décision hoe le grosse. Nivoaka le grosse zany hoe définitif tamin'le zavatra. Dikan'izany tsy nisy olana mihitsy teo zany. Nanomboka tamin'ny nivoaka ny grosse dia efa nanomboka ny asa ina tany ivelany tany azy. Inona ny zavatra nataoko voalohany?
Alohan'ny amaly anao amin'izay zavatra. Alohan'ny idirana amin'izay indra mato ve satria tiany olona fantarina manko hoe ianao araka ny voalaza hoe maka fananana olona privé. Tsy maka fananana olona Abraham, tsy maka fananana olona. Commentaire no Oui, oui. Tsy hoe zay akory ny zava-misy any zay no zava-misy. Le fantaniana manko ianao ve postuler andray ny poste io sa ianao ve notendrena andray ny poste io raha ohatra ka tany amin'ny volana oktobra 2024 tsika ny amato Serge Imbe Jovial mifanteny ianao tamin'izany fotoana izany hoe ametrao administrateur juridique io zavatra hoe tamin'izany ve ianao nefa nikendrikendry hoe tsy nikendrikendry mihitsy non tsy nikendrikendry mihitsy nisy ny manifestation d'intérêt any appelle manifestation d'intérêt tsy nitendrena le olona hoe araky ny filahazany hoe namany any tsy namany any tsy nitendrena ny CV nalefako tamin'izany fotoana zany efa nisy ny manifestation d'intérêt hoe jerevany tia tia ny expérience efa nananana tia ny zavatra rehetra redressena ny ty société ty nanana plan d'administration nanana vision tamin'izany fotoana zany tsy tany amin'ny octobre zany fa zavatra efa taty arinany de hoe efa menmenina le mpiasa satria efa nisy ny lasa chômage technique efa misy ny tsy nandray karama de hoe ahoany ty zavatra ty créer explosion sociale avetsika amin'ty zavatra ty satria ny mpiasa tsy mandray karama de natao le izy iverenako le hoe les commentaires hoe maka fananan'olona tsy maka fananan'olona préservation de l'actif de la société zay ny mission anatin'izy io inona moa le actif le bâtiment reto ny fanana actif ny société rehetra misy actif sy ny karazany préservation de l'actif zay ny mission voalohany indrindra fa tsy hoe le actif iny lasa ty ano mbola fanana le mbola propriété an'le actionnaire bénéficiaire économique ny actif amin'izao fotoana zao zay le voalohany indrindra fa administration de la société zay no andraikitro zany hoe hitantana an'le société dia ihany koa préservation de l'emploi iaro an'ireo mpiasa ireo iaro ny asan'ireo mpiasa ireo zay no mission nomenana fa tsisy hoe avadika le izy les missions économiques lasa mivadika la mission politique satria zay manko ny terrain afaka hidirana ny politique hoe lasa nakafanananao tsy nakafananan'olona za tsy manan-karena fa manana ny atao zay aloha ny zay tiako tenena fa miteny ianao teo hoe vonjy maiky vonjy maiky mila précisena tsara zay vonjy maiky hatramin'Rovina moa zany le vonjy maiky de orinasa firmarina zay amin'ny anaran'ny fianakaviana Ravatomanga rehetra zany no tatanao de atraiza le fahefana manapa-kevitra atao anatin'le vondrona ka zay manko le izy le olona namokana mbola tsy mivoaka tany amin'ny public le izy ny Joary teo de fa le olona niteny hoe nomena provisoire izy matoa le olona niteny an'iny tany amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany manana le décision in jugement 149 iny izy manana an'iny fa tsy nalainy ny tena votoatiny le jugement 149 atraiza ny fahefako je veux pas céder les actifs tsy afaka mivarotra fananana hitanareo zao ty ohatra misy manao proposition ty Pradon ty de hoe amidy tsy afaka manao an'izany tsy manana fahefana manao an'izany tsy manana fahefana manana andraikitra tsy afaka manao en diminution des actifs zany hoe raha ty sitilo ty ny teto sitilo efatra eto tsy afaka sitilo telo fotsiny sisa no ovantaniny tompo na sitilo roa tsy afaka ataoko an'izany fa minimum ny efatra iny ny angana de mety ho 10 iny mety ho enina iny mety ho 10 iny zay no sady ampandroso an'le orinasa zay le objectif ina moa ametrana administrateur judiciaire raha tsy ampandroso an'le société ampandroso ny rehetrarehetra ary nanomboka natonga avaka tsy izy rehetrarehetra valiko zay hoe tsy le groupe rehetrarehetra groupe 6 ny société 6 ny tantaniko ao anatin'le décision io 6 efa nanomboka ny identifiena daholo tiako tenenina zay zavatra satria mbola tany aho de efa nanomboka négociation rehetrarehetra inona moa négociation fantatsika tsara fa misy ny inona moa ty gel des comptes fomba ahoana moa ny asana satria matoa reo mpiasa reo tsy nandray karama de misy antony fomba ahoana moa ny anaovana iasana raha misy ny gel des comptes nisy ny fifampitiniana tamin'ny RAI sy ny PAC nisy zany zavatra any hoe ok zay fa amenareo fahefana am'izay zahay satria efa voatendrinareo zahay amenareo fahefana am'izay ampiasa n'io zavatra io mba hafahana io zavatra io miroso ary zavatra tsy fantan'le olona koa mandeha any amin'ny réseaux sociaux sy ny karazany tiako aniny zany misy rapport par mois alefa any amin'ny PAC any amin'ny RAI 8 septembre les décisions 8 mai les décisions ty zao rapport premier rapport narefa tany amin'ny RAI puis PAC oui manomboka 8 mai inona ny zavatra efa vita jusqu'à 8 juin un mois zay par mois tsy maintsy atao ny détail ny zavatra io volany ala volany hiditra ny problématique atao anatiny hoe zao ny zavatra tsy mety atao anatiny zao ny zavatra hitany identifienay ary zao ny zavatra ho ataonay
tiako verenana kely Plan. le amin'ny alohan'ny idirana amin'izay amin'ny atsiprian'izay andriamato Serge Jovinindel satria ny tiako tsindriana kely manko hoe ianao no ny postule zany tamin'le administrateur judiciaire provisoire anyty groupe ity zany hoe nisy olona hafa zany mety ny postule fa ianao no voaray tiako mba tsindriana kely zay zavatra zay zay ny zavatra misy zay zavatra misy de zao nisy olona betsaka ny postule atao rehefa nandeha le manifestation d'appel d'intérêt tsy au courant aloha zay ny tena marina de nisy ny teny misy namana ny teny hoe manana compétence amin'io anao fa sahirana ny fanjakana mitady an'le compétence de ozy hoe ay ve mbola tsy fermé ny manifestation d'intérêt tamin'izay fotoana zay de nanao proposition koa ary io proposition tsy CV ihany zay ny nampiavaka ny safidianany tsy ny CV fa ny plan d'administration zay tamin'ireo candidat rehetrarehetra reo zany nanana ny plan d'administration de zay ny safidianany RAI hoe ty manana plan d'administration de vory izy niaraka amin'ny paka de ny paka manko pôle anticorruption no manendry ina le motivation anao ny rotsaka amin'izay motivation de simple ihany sauver l'emploi économiste de formation fantatrao tsara ino mampaloso ny firenena création d'emploi inona no mampitabatabaatsika hoe hiantso ny IDE investissement direct étranger mampitabatabaatsika hoe mi-investisseur investissement veut dire création d'emploi création d'emploi veut dire croissance veut dire fonctionnement de l'État miditra volany ampoan'ny fanjakana sy ny karazana dina ny motiviana les conservation de l'emploi et puis les préservation les actifs an'le olona satria fantatra zavatra an'sio 2009 et en plus n'izay ny fampandrosoana n'le société sy ny karazana satria mba société mba flambeau malgasy any tena titsika na tsy titsika fa fantatra ihany ny tao ambadiky le izy hoe ok flambeau malgasy fa PDP ny teny hoe capture d'état sisy oui manova zavatra ialako tsiny hoe zavatra tsy mbola maropototra ianao zany indrindrindrindra le tompony mbola tsy voatsaratra am'izao le tompony tsy mbola voatsara fa misy ny atao hoe ouverture d'enquête judiciaire efa ao anatiny izy am'izao fotoana zao efa mandeha daholo ary fantaritsika hoe le tompony ahoana le situation am'izao fotoana zao de hiandry an'le tompony any amin'ny fitsarana ave vao démarrena ty ny activité ny société de zao koa ara fanontaniana momba tena tsara ono matetika cabinet no ampitantanana zavatra oatra zao fa tsy mbola nahazatratsika teto Madagasikara loatra na efa nisy aza hoe misy ohatrany lasa hoe manao nationalisation e zany tsy nationalisation raha nationalisation izy tonga de ny fanjakana mihitsy tantanazy tany amin'ny conseil des ministres nanendry azy raha ohatra privatisation izy nationalisation raha ohatra nationalisation raha ohatra nationalisation tsy nationalisation tsy nationalisation zao iny le tenentsika hoe tsy nahazatra atsika le izy zany hoe raha afaka madio zany le tompony aorinao rehefa vita ny fitsarana raha afaka madio le miverina amin'ny fananana raha afaka madiodio le tompony miverina amin'ny fananana za tsy miditra amin'ny volet judiciaire verenako telo le cabinet teo jerevinareo tsara tsika manko na intelligence artificielle na anina jerevinareo tsara ny société rahatany hoe diriger ny administrateur judiciaire tsisy cabinet fa une personne est désignée personne physique pour gérer resaka négociation ianao teo de tafiditra tao anatin'izay ve le fianakaviana satria tao anatin'ny taratasy misokatra zay nalefatrareo hoe tsy nisy fifampiresahana tsy nisy fanontaniana ny tompony de ahoana ny am'izay tsy nisy mihitsy ve zany négociation satria hoe zao nytereniko aminao raha za zao no mitory anao ohatra de négocier aminao ve raha za no mitory anao inégocier aminao ve hoe allo juge ohatr' zao na juge ohatr' zao ny hitsaranao na ohatra rehefa misy non afangarotsika le tompony privé reny atao hoe bénéficiaire économique sy ny société les sociétés régies par un droit commercial mila fata le izy ataotsika schématiser naingana fotsiny société régie par un droit commercial ny droit commercial zany régie par quoi par la loi de ny lalàna mametraka an'izay zavatra ianao na propriétaire an'ity société ty aza lazaiko aminao tsara na tompony ty société ty ianao raha ohatra mangalatra vola atao amin'ity société ty na tompony azy ianao na hoe tsy mivoaka amin'ny objet social an'le société ny zavatra ataonao fampiasam-bola an'ity afaka mitory anao ny fitsarana zay ny droit commercial fa zay zavatra zay tsy zatratsika tsy zatratsika hoe rehefa propriétaire ohatra ataotsika hoe épicerie any amin'ny anina eny hoe zay tianao anaovana azy non
Zara ianao na manangana société tsy zay tianao navanao azy fa misy lalàna mifehy azy. Ka rehefa miditra ny fitsarana satria misy zavatra ianao tao teny ka misy capture d'état, misy an'izao miditra ny fitsarana. Suspendu tous les dirigeants. Azonao inona ny atao manendry an'le administrateur judiciaire. Fa tsy midika zany hoe ifanaraka amin'reto dia hoe iza ny tianareo. Tsy zany satria à partir no misy ny ouverture ny enquête judiciaire ny fitsarana no manana tompo-pahefana manendry an'le olona io. Tsy zatratsika fotsiny le izy. Voaresako anatiny koa manko hoe mbola tsy voahaja le présomption d'innocence anatin'io satria mbola tsy tanteraka daholo ny dingana ara-pitsarana rehetra raha tanaty ty taratasy misokatra ity. Ça n'a rien à voir la gestion d'une entreprise, ça n'a rien à voir la présomption d'innocence any amin'ny resaka enquête judiciaire. Fataontsika hoe misy an'izay zavatra hoe présomption d'innocence dia lanjanina atao amin'izao le orinasa dia atao ahoana zany? Ny olona nanana signature tato anie, seul nahazo signature anie Andriamatoa Mamiravantomangy. Dia ahoana zany karaha manimpiasa? Dia hiandry azy amin'ilay présomption d'innocence sy ny karazany. Terme de droit ny teneniko juridiquement les présomptions d'innocence hafa mihitsy iny any amin'ny resaka enquête judiciaire hoe ho hita eo ny fivoaran'izy io. Fa tsy amin'ny resaka gestion commerciale an'ilay entreprise, le droit commercial. Tsy miditra amin'izay ilay izy sy ny karazany. Na mesure conservatoire azo ny fanjakana atao mihitsy un dirigeant d'entreprise. Na izy na eto amintsika eto zany, na izy na izy hoe rehefa misy an'ilay détournement de deniers publics zay na société an'ilay zavatra ahisaka izy aloha. Ny patron moa zany mipaka sy ny arai. Zay ny patron. Mipaka sy ny arai. Zay ny patron. Dia inona ny tatitra natao tao anatin'izay un mois zay sa zao? Mialohan'izay kely Fanaraha aloha nareo e. Hiditra amin'ilay détail an'izay tsika rehefa avy amin'ilay fanendrena ihany Andriamatoa l'administrateur satria ao anatina tambazotra sosialy ao anatina asa fanaova gazety misy ohatra ireny article navoaka ny Africa Intelligence ireny hoe natonon'ireo agents militaires ataoko anatina farangisosina Andriamatoa Serge Jovial Imbé hiaray asa amin'ny zareo ao anatin'iny. Ianao moa nanao sangisangy tao anatin'ireny hoe zary tsy nahalala an'izany mba tiako apetraka aminao mivantana eto ilay fanontaniana hoe ianao ve tena tsy nifampiresaka tamin'ny mpitondra marina mialohan'ny nametrahana anao inégociena amitrananao eto amin'ity administrateur. Ina moa amin'izao avao mifampiresaka amin'izareo satria ny fampiresaka amin'izareo amin'izao satria manao tatitra hoe izao ny zava-misy ato. Za zao niteny tamin'izareo vao fakomaly zay niarany vory teny tamin'izareo tsy maintsy anao audit satria mba tiako fantatra hoe ay zany miaingy alohany ay zany niafaran'ity zavatra ity. Azonareo tsara maha-provisoire azy zay ozy hoe stylo ray zay nyteneniko tamin'ny mpiasa raha vao voalohany teny fakahita tamin'izareo agenda stylo ray nidirako teto. Tiako miala eto mba le agenda stylo ray nivoako eto. Fa kosa raha ariary folo ny tataniko teto mba arivo ariary ny vatany zay hitatana azy io. Fa nivoako eto le agendako ray sy styloako ray. Zay hoe Africa Intelligence iverenako ndray satria nataoko sangisangy iny zavatra iny. Tsika mahita zavatra foana. Tanareo tsara tsy mbola nisy ny discussion niaraka amin'ny le terme ampiasain'izareo moa gente. Tsy mbola nisy fanantonana tao amin'izany gente zany. Tsy mbola nisy zany. Tonga eto rehefa mandeha eto Madagasikara nisy fotoana tena miteny anareo mihitsy satria nisy fotoana manome hevitra politika anendry premier ministre dia hoe ho lasa premier ministre iny niona tary izy nanao an'izao iny ho lasa premier ministre. Hitanareo le izy fa za tsy miditra amin'ilay commentaire ohatra hoe tsy nisy ny fifanantonana hoe antonony ianao hiary asa aminay anao an'izao fa mitondra traikefa ny tena maneho hevitra zay no ataoko. Rehefa misy zavatra tsy mety nizanizany tsy voazao ihany nanao hevitra na taloha mpitondra rehetrarehetra teo rehefa misy zavatra mety teneniko rehefa misy zavatra tsy mety manao hevitra koa amin'ilay zavatra tsy mety. Manajanona politika moa zany zao ianao aloha ihany politika manao ny fitantanana ane politika. Hitanao zao amin'ny tantaneto tantaninao ka mijanona iny satria tsy tiako afangaro le izy satria ataon'olona indray avy eo raha za ndray mbola manohy an'ilay politika sy ny karazany ataony hoe nangala vola tao indray ny financer ny parti politika zany zavatra rehetra zany. Za zany tena mitandrina mihitsy amin'izao tena hitandremako mihitsy fa ny zavatra mampiasa ny saiko sy ny orondohako dia ny piasa sy reto société reto zay aloha amin'izao. Ary io zavatra efa niteneniko tamin'ireo piasa reo hoe matoa eto tsara ny nisy andro arao janahary sy izy mianada tena teneniko aminareo tsara zany tsara fa eo le fitiava-tanindrazana eo le teneniko zay hoe le piasa firy ny piasa ato hijery an'ireo piasa reo anao eo le hoe le mahaflambeau anty société gasy
mba tsara ihany efa nisy an'ireny tiako reny hita ny fiafarany dia mba tsara ihany hoe mba ho conservena sy ampitomboina ny zava-misy atao anatiny. Zay zany ny tonga eto aho azo andasiny sy tiany netiko miala eto azo andasy tiany netiko zay ny azy fa tsisy resaka politika. Aloha resaka politika hoe manao politika amin'izao mbola manao raha zay ny andraisan'olona aza misy ny fiaolana amin'ny autorité satria tsy maintsy manao tatitra satria tsy maintsy mametraka ny drafitra ihany koa hoe zay efa entreprise commerciale tia efa nanendry anareo aleo am'izay hoentina izy tia dia tsarainareo amin'ny résultat am'izay zay manome résultat hoe 3 mois efa napetrako zany plan zany le amin'ny plan d'administration inona ny zavatra iseho mandritra 3 mois inona ny objectifako raha tsy tratrako dia tsy maintsy manome explication inona tsy natratrako azy tratrako izy dia tsy maintsy zay io le izy fa tratra dans 6 mois dans 1 an efa nipartageko tamin'ny mpiasa teto zany dans 10 ans za tsy hoe 10 ans mialatsiny aminao fa inona zany ao anatin'io plan napetraka ao io inona ny tena priorité ao anatin'le izy efa napetrako ny priorité les plans dans le redressement les sociétés fantatrao zavatra misy amin'izao fotoana zao ary teneniko amin'ny voaka malagasy le premier rapport nataoko fa presque tamin'ny ty société ty dia misy impôt DGI impôt ary tsy mandroy impôt tsy reniko amin'ireo tsara zany nandritra ny firy taona tsy afaka secret any zany tsy afaka resako eto fa inona zavatra nataoko ary ny détailleko zany fa presque tamin'ny direction générale ny impôt hoe tsy mitsoka didy na tsy zavatra tsy nataoko azy le izy fa amenareo fotoana amenareo échéancé anaovako azy fa aleo aloha misy priorité inona ny priorité tenenao atao voalohany indrindra priorité ny karaha-manimpiasa priorité ny karaha-manimpiasa satria ro olo reo manana vady aman-janaka ny rehetrarehetra zay ny priorité relance des activités fantatrao androany mihitsy fa partenaire firy nyrety société reto nefa mitsoka nandritran'izay perquisition sy ny karazan'zay les grandes sociétés vao nionako androany hoe akotsika ifanome tanana zay matahotra tsisy atahoranareo zany tsony tsisy atahoranareo zany tsony raha mbola misy perquisition tsisy perquisition zany tsony miassurer anareo fa raha afaka miara-miasa tsika zay le fandaminana amin'ny fanjakana sy ny karazany aloha ny vereny anareo ty immeuble hitatsika ty feno ty taloha l'administrateur fe mametoky an'izay tsisy zany tsony zany perquisition zany andaso aloha le perquisition teneny koa zay le niteneniko tampiasa teo aza manao rétention d'information teneniko tamin'zareo zany satria raha misy ny enquête judiciaire misy zavatra feninareo tsy maintsy voantso nareo na raha misy tadiavin'ny fanjakana mbola anao perquisition satria misy rétention d'information quelque part dia tsy maintsy anao an'izay izy fa aza fenina ny zava-misy zava-fantatrareo zay ny teneniko tamin'ireo mpiasa reo mba hahafahatsika mahita n'le vahaolana miaraka hoe ina ty vahaolana ty fornisevantsika ny amin'ny fitsarana ny information rehetra nanatsika zay aloha andasa aloha hidirako de avy teo joara janara impôt ihany zay hitatsika zay impôt ihany misy fournisseur misy ny knaps osti tonga ty any vao hitan'zareo vao tonga teo daholo vao tamin'ny maraina zao nynégocier tamin'ny osti indray hoe tapahanay ny aza tapahana aloha aleo aloha hitoy dia ameo échéanciara zay ameo an'izao raha zay dia natao négociation misy ny mpanofatra ny tato taloha nandeha dia nitenenina miverena fa irelancer miarakytsika ka le anisan'izany koa ny zavatra ataonay am'izay irelancer ny image nyty zavatra ty le azonareo tsara vesatra milliard de milliard ny zavatra miandry anay mbola tsy mampidi-bola zay am'izao fotoana fa minégocier aloha mamoaka fotsiny aloha ny zavatra avoaka aloha dia ny piasa fa minégocier am'rehetrarehetra afaka mametoky hoe zany fa voaloha ara-dalàna am'izay satria nisy ny retard de paiement ana salaire ny piasa afaka efa nifampidinina tamin'ny ara isy ny paky zany zavatra efa tena nitape sur la table mihitsy hoe ny ariary rehetra sy ny mois de juin mila pehina efa nisy fifanekena tamin'izany ary efa nanome promesse an'ireo piasa reo hoe ho vity zany zay aloha ny priorité ko am'izao à partir ny mois de juin am'zay efa misy plan any zay le tenenao plan d'administration efa napetraka io zao zay misy société tsika fampiretsaka amin'ireo ana société reo misy société miposer problème dia tsy maintsy ozy aho hoe inona ny atao relancer-na ny ty aingana dia aingana anao fety manko zao amin'ny 26 juin andriamato l'administrateur mametoky ve anao fa azo vola aloha amin'ny 26 après fanontaniana apetraky ny objectif fapetraka ny piasa efa nomezako promesse an'zareo satria efa ny fanarahana
dia avant le 26 ny aireire sy ny karahaman'zareo azo satria mba hanao fety ry zareo azonao tsara zay nefa ary zay efa nytenenako tamin'ny aray dia miandry document za zao ny personnel mikarakara an'ilay izy vao tamin'ny maraina teo aty amin'ny andray le document nareo ve oa ty andray karama satria andray satria miandry an'le liste sy ny karama tsirairay mai juin avril mai juin miandry an'izay a idébloquena an'le volany gelé na andoavana an'le izy dia na tsy matory nareo androany oa tonga dia ataovy zay satria rapitro zay tsy maintsy déposenary dia hitanao tsara ny administration antsika eto sao dia tsy tratra latsinainy na talata na larobia ono a ivela am'le ana monsieur l'administrateur le resakao tamin'ny voalohany tsy hoe tamin'ny voalohany misy resakao teo a mahakasika ny hoe aza manao rétention d'information nareo mpiasa fantatrao fa misy maromaro ny mpitantana tato amin'ity groupe saudiady ity no any amponja amin'izao fotoana zao inona ny hevitro momba an'izany matoy izy any amponja misy antony za oa tsy zava-karotsika le volet économique sy volet judiciaire d'accord déjà nampanaovana amponja an'zareo za tsy teto tsy haiko hoe inona ny antony tsy manana accès am'izay information zay mety misy charge ao mitazomana azy reny tsy manana accès am'le dossier tsy afaka hiteny hoe inona ny antony mpiasa reo koa efa nisy nyteny amiko tamin'ny premier jour hoe misy namanay any amponja any misy an'zao tsy manana fahefananao zany tsy andraikitra nataona amiko zany rehefa ohatra misy any ianareo a ministère de justice ataoko angamba ministère de justice ouvert à toute proposition fampiresana aminareo fa tsy andraikitro a ny iady ny olona any ampigadrana ny any andraikitro a iza ny actifa io inona ny problème an'zareo inona ny difficulté andehanan'zareo isan'andro zay ny andraikitra zay hosahaniko ary nataoko anendry olona vaovao fa ianao isolo an'ireo mpitantana zay any ampigadran'ireo misy ekipa efa nentinao sa anao recrutement le olona misy organisation tsy maintsy atao za aloha ny zavatra teneniko a ary efa nomeko promesa an'ireo mpiasa reo a hoe ny zava-misy am'izao fotoana zao le mpiasa actif am'izao fotoana zao tsisy na voarokana ny ray azy zay efa promesa nameko an'zao voalohan'zay faharoa manaraka an'izay a mikarakara ny atao hoe DAO zay demande d'appel d'offre satria inona ny atao le nytenenao to misy olona manana compétence particulière ohatra hoe tamin'ity société ty a any amponja misy maromaro izy reo misy an'zany tsy maintsy remplacer ny reny olo reny za tsy tiako ndray ho tsaraina rapitro hoe satria nataony eo satria namany ohatrany any amin'ny réseaux sociaux ny eto satria namany ministre any namany ministre any tsy tiako zay zavatra dia inona ny atao anao appel d'offre hoe mitady an'ity compétence particulière ty zay cabinet hoe cabinet zay a na io audit io ane manana audit externe ny groupe fa za tiako a auditeur vaovao ny andraikitra sy tatana le satria inany manana ina moa ty vision vaovao manana fomba fijery vaovao fa rehefa anao amitsika amin'ny asa atsika io moa rehefa ho foana dia lasa routine tsy manana vision vaovao appel d'offre daholo reny zavatra reny fa tsisy hoe ty chapeautenary ty chapeautenary dia ny critère amin'ny appel d'offre fotsiny prix et qualité zany hoe tsy maintsy manana compétence le cabinet andraiketana n'le asa dia tsy excessif koa ny prix ana ohatr'izany zay ny deux critères apetrako am'le izy azoko antanina ve ty fantanity azonao antanina ny rehetrarehetra karama inona ny indisy azonao karamato karamana PDG ve sa karamana DG sa karama arak'izay efa nananyty groupe ty tena tsaratsara le fantaninao zay fa tsy eto moa le décision en justice fa fitiniko aminao fotsiny le décision en justice dia miteny tsara mihitsy hoe ny administrateur civil dia tsy afaka administrateur judiciaire misaotrabesa ny administrateur judiciaire dia tsy afaka ny karamany a dia maximum mitovy amin'ny karamany ny olona le mpitantana le orinasa teo aloha teo maximum mitovy amin'ny karamany flotale généraly Mamy Ravatomanga dia za raha mbola anina aminareo mbola surpris amiko nareo fa tsy mitovy aminy karama mihoatra divisé par deux tsara kokoa no ny tany ivelany ve tsara kokoa tsy tsara kokoa tany ivelany Abraham aoko atsika adiniko eto manko a tsy aka nytoetiko mihitsy ny fiche de paie fa adiniko any an-trano atareo moi je gagne 6 chiffres par an en termes d'euros en mars 6 chiffres ny bonusको mois de mars 6 chiffres tsy teneniko le montant veritreritra ve nareo fa ty groupe ty afaka andohany zany dia lasa miverina le fanontaniana hoe les motivations ka zay motivation hoe
amiko le izy challenge personnel satria nanotony fantatrareo ny engagementko anavitra nyity orinasy ty fantatrareo alohan'ny idilako tato amin'ity orinasy ty fantatrareo ny engagement politique eko fantatrareo ny interview rehetra zay natao ho an'ity fireneny ty fantatrareo ny zavatra nampalailoana anakeko an'ity zavatra ty destruction d'emploi fantatrareo any fléau an'ity fireneny ity société ty fanteneniko teo hoe ty mba société gasy manana tokony hoe mba hampiroboroboana tsika no mitaraina foana eto lasany karana lasan'izao de misy an'ity société gasy ty na tsy hampiroboroboana azy fa tsy question karama za raha alohan'ny nandeha aty ary zay nahatonga ana hoe ina nahataraiky ana satria nanao pour et contre ny vady aman-janako tsy maintsy manaiky ihany koa tsika efa tsara ty bien situation sy ny karazany nataoko stand by any anako any 18 mois ny asako any je suis aussi akoatrin'ny karamako je suis consultant international amin'ny organisme international eto Madagasikara na hitanareo ny conférence zay nataoko tsy ela to mety fantanina kely mety misy visée politique ave zany tena naneky anao ty satria anaprofo zany ianao ny traikefa anananao eo amin'ny sehatry ny ekonomia fitantanana dia ianao efa nrotsaka filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 mety hoe misy misy zavatra adinonareo ny visée politique ino ny tsirairay samy manana ny heviny sy ny karazany a ny tena mpanao politika alohan'ny hiditra teto a tsy fantatra ny apitso zay tsy fantatra ny apitso fa ny zavatra teneniko fotsiny a misy zavatra adinotsika misy zavatra adinotsika tamin'ny interviewko tany aloha tany fantatrareo ny crise de 2009 zay teny fa administrateur judiciaire crise de 2009 ny crise ny Madoff société maro fonds d'investissement maromaro administrateur judiciaire adinotsika zay fantatritsika ve ny crise grecque misy société maromaro zay ty administrateur judiciaire zavatra vitako any amin'ny hafa jerevinareo tsara am're société reny am'izao fotoana zao aéroport ny Grèce ane on a fait zavatra tena exceptionnel fa manina zavatra vitako any amin'ny firenena hafa ny tsy vitako aty misy olona alohany anekeko an'ity zavatra ty tena teneniko anareo tsara ary le olona am'izao mbola amin'ny téléphone tonga eto Madagasikara un grand groupe eto Madagasikara saika ny recruter alohany anekeko an'ity andony karamako any andafa andao ianao hitatana grand groupe eto Madagasikara groupe vahiny de rehefa nanaiky an'ity de niteny amina misy manaiky an'izao mety tu es fou tala ve anao ato anao misy condition ohatr'izao aty anao misy ohatr'izao ny anainanao azonareo le izy fa le izy zany a refléter tsika zany efa zatra an'le hoe question-na vola question-na honneur question-na politique zay foana fa tsy question-na challenge hoe inona zavatra miandry atsika orenao inona zavatra miandry an'ity société ty inona zavatra miandry amin'ny mpiasy io inona zavatra vitanao rehefa miala eto anao inona zavatra napetraka ao raha question-na éthique indray monsieur l'administrateur question-na éthique nresahako satria araky niverenana teo le orinasa tsy anao ianao no hitatana anazy rehefa aveo petraka hoe zay fanontaniana zay petraka zay fanontaniana zay fa zao fotsiny namaliko azy vice président fonds d'investissement tany Luxembourg tsy ana io fond io nefa za tao anatin'ny conseil d'administration tsy zany namorona azy nefa za tao les compétences nitondrasana azy fa tsy hoe rehefa za zany de tsy maintsy zany hitata rehefa za zany tompony de tsy maintsy zany hitatana azy Jeff Bezos ane tsy mitatana tsy mitatana ny Amazon izy ny PDG de surveillance fa tsy izy ny PDG des opérations i Google ane izy ane Bill Gates ane tsy mitatana ny Microsoft nefa izy ny tompony magaga atsika ve zany any ane le ametrahantsika azy question éthique tsy question éthique le izy satria tsy voatery anao propriétaire de hitatana ny société anao Abraham zany manana société betsaka koa eto fa tsy mitantana ny ray amreo de le olona mitantana reo zany tsisy éthique mbola tianao ty zany lasa raha mbola tianareo mity le fanontaniana alao mba hiditra kely am'le resaka sodiaty mihitsy am'izay tsika le maro be telopolo mahery ngamba izy zay nisan'ny orinasa atao anatiny ty vondron'orinasa ty izy rehetra moa zany ray tantaninao sa misy 7 7 ny tantaniko izy rehetra zany tsy izy rehetra ohatrany hoe polyclinique zao olafa mitantana azy Amaranty Amaranty olafa mitantana azy Amaranty sy SPSS olafa mitantana any reny fa le 7 zao tsy haiko moa le décision fa misy 7 nisany fampiankina ireo zavatra reo zay ny antony nanaovana azy fampiankina de eo ihany koa le vision ko nitondrasako an'le zavatra sy ny karazany
Ny TOA TOA tsy ao anatiny. tsy ao anatiny. TOA tsy ao anatiny. Resaka aviation sy ny karazany ireny tsy ao anatiny. Fa maninona? Reny efa nisy administrateur taloha koa. Ay. Nahatonga an'le izy zany dia zao hoe tokony natao ray izy io. Fa nahatonga an'le izy a dia nisy administrateur efa nisy le société tsy identifié aloha taloha. Na za am'izao miteny aminareo zany mbola misy société 5 vao identifié dia efa nalefako nisy fivorinana mpakasiara hita hoe misy an'ireto société reto. Mbola tsy ao anatiny le décision. Dia ho jerevana izay zavatra rehetrarehetra izay. Hitanao au fur et à mesure zany misy zavatra miova. Administrateur vaovao ve no andrasa aloha vetivety azafady misy a ho toizako le fil d'idéako satria toizy fa tsara. ny tena ny ampangana ny groupe Sodiaty ary manokana amin'izany ny PDG ny Mamo Ravatomanga dia ny hoe manao influence any amin'ny fanjakana ka rehefa misy marché public dia lasa ny daholo. Ok. Mbola toizana zay sa Za aloha tsisy influence any amin'ny public e. Marché public tsy maintsy manao zay société anay. Misy appel d'offre dia mamaly zay. Fa za tsy hanao influence izy an'olona influencé koa. Ary raha vatika le fanontaniana mety misy olona mi-influence anao ve ao anatin'ny fandraisana anjara na décision amin'ny anaran'ny mangarahara satria mety atao sangisangy moa any anatina tambazotra serasera mety hoe hanangana fond de campagne atraiza no mety siny izay hoe fanaraha-maso sy ny mangarahara amin'ny fitantanany ny tsisy olona afaka zay niteneniko ary zay efa niteneniko tamin'ny mpiasa efa nisinisy eny teto hoe nanomboka nahatongavako teto zay zay zao efa nitendrena za manana an'le fahefana araky n'le jugement hitantana an'izy ty tsisy vola ato andeha ary fa amin'ny fampandrosoana an'le société. Misy ihany koa ato lazaiko anao tsara misy olona hoe ty alefanay ariasa aminao. Raha mila mpiara-miasa dia atsoky le olona mandalo amin'le cabinet le teneniko teo manao entretien misy process dia zay izy vao tafiditra ato raha tadiaviny zany zavatra zany. Azonareo tsara fa tsy misy olona za zany tsy influencer izy amin'le zavatra fa kosa régime lalàna ny fomba fitantanako an'le société. Tsy redevable aminay izy amin'izy. Tsy redevable amina tsy redevable amin'izy aniza redevable amin'ny mpiasa satria reo no miasa isan'andro ato. Reo no mamelona an'ity entreprise ty mampandeha an'ity entreprise ty indray redevable amin'zareo satria ataoko ny fomba rehetra mba hampandeha an'izy ty mba hitan'zareo tombotsoa zay le izy. Dia avy eo régime lalàna tapahanao moa le tena régime lalàna ny fomba fitantanako an'izy ty fa ny zavatra ataoko fotsiny hoe redevable amin'le rapport koa. Oui, ny rapport pour l'information raha misy ny enquête tianareo na fanazavana ao anatin'iny rapport iny dia vonona anome explication zay tadiavina rehetrarehetra. Zay le système zay. Tsika manko hoe manao za zany tena hitako daholo reny zavatra amin'ny réseaux sociaux reny hoe napetraka eo satria zao ny antony ampanaovina zavatra maloto ampanaovina zao. Tsy mbola nanao zavatra maloto tamin'ny fiainako. Tsy mbola nisy zany. Efa nisy teto amin'ity firenena ity lazaiko anareo tsara filohan'ny repoblika tany aloha tany nampanao enquête raha nilatsaka filoham-pirenena tamin'ny 2018 nampanao enquête internationale. Tsy mbola nahita na zavatra anankiray azy teneniko aminareo tsara. Ka tsy androany efa somary antiantitra ny tenako zay vao anao zavatra tsy mety. Ary za tena assureko aminareo tsika miteny zao alohan'ny anakeko an'ity zavatra ty dia misy antony ihany koa. 5 taona avenir efa fantatry ny hoavy. Efa fantatry ny hoavy ny vady aman-janako. Raha mbola omeny tompo aina sy anina zany hoe tsy hangalatra. Azonareo tsara raha niteny an'le karamako sy ny karazany teo misy antony satria prépareko ny avenir ny zanako. Zao dia efa niteny mihitsy koa efa nisy média moa niresahako an'izay hoe ny zanako zao andeha any London any amin'ny Cambridge anao 2 ans mba tsy volany Sodiaty mialatsiny satria sao dia hiditra ato dia ataonareo hoe volany Sodiaty. Efa zavatra efa nipreparenay mivady hoe andehanany sy ny karazany. Zany zavatra rehetrarehetra zany mila hitandremako daholo zay zavatra ataoko mila hitandremako daholo mila justifieko daholo zavatra rehetra zay ataoko satria na inana ataonao na inana andeha amin'ny restaurant androany hitan'olona ohatra dia iny dia volany Sodiaty. Azonareo tsara
ny ina moa le fitentsika gasy zay hoe plaza mahay valala misy plaza mahay valala misy fa resaka kely momba ny mécanisme ny sodiaty sy ny fandoavana karama zany hoe ty orinasa tsy miankina dia nanana ny fitantanany manokana izy zany tsisy midira amin'ny fanjakana fa zao le izy a miditra ny fitsarana ny dafinao zany dia ny araisy ny paky hoe tika tany reto ny etahan'ny karama mipiasa amin'ity volany ity a dia approuvé izy amin'ny approuvé azy sy mamoaka ny zay atony mi-approuvé azy zay atony ny anina rehetrarehetra fa alefa ale amin'izareo pour paiement satria zareo mbola manana le compte bloqué satria compte bloqué io a tsy afaka anina raha tsy vita ny fitsarana azonareo tsara dia ry zareo no manao paiement fa kosa zay ny teneniko amin'izareo ho iapprouvéko amin'izareo hoe mesure provisoire ihany koa ny angatanaka satria za vao tonga dia réglé ny rehetrarehetra irelancer zay fa ho hitanareo irelancer ny activité anay tsy angataka volany aminareo trano fa le vola efa atao anatiny amin'ny activité ny rehetrarehetra ino no andovanay karama bientôt satria zavatra efa ezaka efa natao zao hoe efa nisy le compte bancaire efa afaka mifonctionner correctement zany hoe re vola miditra efa tsy bloqué tsony zay zava-misy zany zao ezaka tsy fantatr'olona efa natao dolo zany firy jour zay zao teto efa natao zay ezaka zay zany hoe satria tsy afenina misy société ato rehefa manao état dia tsy mandray carte bancaire rehefa misy client tonga na ohatra zany fa cash foana dia ao anatin'ny coffre rehefa natao ny contrôle dia misy cash be fa hono ty karaha atao any amin'ny banky io any dia voagetry tonga dia niresaka tamin'ny tompona andraikitra hoe zao dia hoe aloha moana décision sy ny karazana dia navoaka la décision dia fonctionner banque rehetrarehetra io fa mifonctionner nenay dia teneniko misy le olona tout de suite allez façonner banque tsy mila cash zany tout doit être traçable tsy misy cash mandehandeha zany mila traçable daholo ny zavatra rehetrarehetra zay zao ny zavatra efa natao daholo le izy tsy fantatr'olo le fa mikritika atsika anina fa tsy fantatr'olo fa raha tsy resahana koa ngely izy monsieur ka zay manko ny resahatsika zany hoe nanginy satria za tsy manao tribunal ny réseaux sociaux za aloha dia miteny an'izay mahakasika ny prestataire indray ra iresotsika le fantaina mahakasika izay satria etsaka ihany koa ireo mpiaramiasa na partenaire araka ny resahanao teo manaona indray ny mety resaka paiement andry zareo manaona mety fiarah-miasa amin'zareo ny redorena mihitsy le image ny zany sodiata izany satria nambara teo fa raha ny image navoaka an'izany dia mety hoe manana monopole mety hoe nambaranao teo moa izy ahoana ny fomba ahafahanao afaka izaranao kely ve le plan mihitsy ny tiako fantarina le prestataire raha vao nisy le perquisition nisy zany le problème sy ny karazana dia niala daholo ny akabeazana zavatra teneniko anao nandroany azo après midi teo ny ao amin'ny un gros client anay tsy afaka teneniko eto ny anarany dia tamin'ny voalohany aloha izy hitako tena enjakenjana hoe zay fa tsy ara-iarasa aminareo tsony fa manino zay ne locataire le izy le olona locataire tato zato ny mpiasa anay ozy nanao location tao zay zato ny mpiasa anay tsy mandeha foana ozy ny sasto problème foana sendra ny fanena tamin'ny PDG zay ozy tao amin'ny ascenseur dia niteneniko izy hoe tsy mandeha ny rano naty PDG za manana rano any amin'ny 20 étage zay ozy ny natao dia tsy afaka zay ozy dia tsy hitanay natao ozy dia nisy an'iny événement iny zay dia niala dia ozy verenanareo fa hafa mihitsy ny condition amin'izao assurena zany reny olo reny hoe partenariat tsika ty partenariat gagnant misy problème anareo dia eto zay misy problème koa zay mitady anareo amin'izao fotoana zao mba hampidi-bola atao aminay ary io partenaire rehetrarehetra miresaka 80% ny partenaire misy problème daholo dia za mihitsy zany za tsy mandefa commercial tsy mandefa neniny za en personne mihitsy miracontre an'le olona ny rassurer an'le olona hiverina zao zany hiverina ihany efa misy ny hiverina za zao vao nahazo engagement tsy ela teo omaly misy olona hiverina fa nahazo engagement zareo misy olona hiverina fa zay tsy mila an'izao tsony tsisy an'izany tsony tsy maintsy andeha rehefa misy problème nareo tsy maintsy résolvena zay satria nareo client mba mitady zavatra ihany koa zay koa
mitady zavatra ho ihany koa ampandrosoana nyity société ty zay zava-misy io cas par cas zany tsy maintsy négocier-nao cas par cas tsy prestataire tsy ana client ohatry ihany fournisseur misy fournisseur ny manana RRE ny teneniko taminareo to de micommande zay zao de tsy mahazo entana de ozy mbola misy RRE aleo aloha ny RRE nareo fa ho jerevatsika iny tsy hoe za tsy manao an'izany hoe mbola tsy teo tamin'iny de hoe anina mbola fa ame échelle passifa zay zay ny lovaiko zay de tsy maintsy atao io fa aleo aloha izy fotoana kely fournisseur zay zao tato 30 jours am'izao tonga de paye au comptant aizany entreprise na trésorerie am'izany raha vao micommande zatra anao tonga de paye au comptant de tsy maintsy averina daholo reny zavatra ny ony zavatra tsy mora fa fantatra hoe tsy maintsy rehefa rassurer le olona voalohany indrindra aloha ny rassureko ny mpiasa zay ny zavatra nataoko voalohany rehetra hoe tsy maintsy rassurena ny mpiasa tsy maintsy main dans la main avec ny mpiasa za tereniko aminareo zany hatramin'ny firy mbola eto io bureau io mivoa foana mpiasa natrany amin'ny sécurité natramin'ina tongava ina ny problème anareo ina ny anina anareo satria tsika ny miresaka momba ny sodiaty de hoe ny tena olan'ity orinasy ity de le hoe maka tsenam-bary-panjakana tsy misy fanamarinana misy marché fictif misy famotsim-bola be de be no lazain'ny ministre ny fitsarana zany mikasika ny orinasa nefa misy an'le compte gelé be de be zay nanaovanao négociation hoe sokafo le compte de ahoana indray zany fikirakranandreo voly reo izay mbola anaovana fanadihadiana ianao raha teo vao anao audit non samihafa le izy le compte gelé iny gelé foana samihafa le fa izy le sokafana hoe anaovana ny sarotsika le izy manko misy zavatra anankiroa izy io hitanao zao banque anankiray misy compte gelé misy moment izy zany gelé iny zaro iny montant iny gelé iny azonao de les banques les comptes bancaires amizay mifonctionner amizao fa ça n'a rien à voir avec les comptes gelés iny compte gelé iny amin'ny arai foana iny hatramin'ny jusqu'à am'le jugement final la hoe zao ny jugement lasan'ny fanjakana ve ty sa ho lasa verina amin'ny tompony raha ohatra hoe madio mangarangarana ny tompony de tsy maintsy miverina amin'ny tompony azonareo tsara fa le compte iny fonctionner normalement de io amizay le izy fonctionner normalement de iny amizay le salaire sy ny karazany de amin'iny compte gelé iny ny ara iny manao paiement azonareo fandehan'le izy fa tsy hoe eo am'le compte eo am'le compte iny tsy hoe le compte bancaire iny mihitsy tonga de bloqué tsisy an'izany amina groupe zao président dia misy société maromaro fa misy société velomina société hafa ao anatiny manaona ny balance zay zao fahitanao zay hatramin'ny tantananao azy ty vo dimy andro ray joary efa fantatro hoe satria reo mpiasa reo mandeha eto de za koa ny rafy mo ato satria efa tsisy davitra io ny rafy no responsable administratif financier de isaky ny maraina de ro rafy reo tsy maintsy mandefa rapport ny situation financière ny entreprise azonao karazana hoe tableau de bord ko iny de dimy andro teto zay fantatra hoe ty société ty poser problème ty société miposer problème de zay miposer problème ny raisiko voalohany hoe ty miposer problème ty inona le tena problème d'activité io ohatra hoe tsy mirelancer le activité satria inona ny antony satria mila manao diagnostic ianao mila fantatrao le diagnostic hoe inona ny antony fa tsy hoe tsy mandeha ty de aloha idina any ty manao diagnostic inona ny antony tsy mampandeha azy be ve ny concurrent sa les produits proposé tsika tsy efa tsy tiany vahoaka atsony na tsy tiany consommateur atsony de hoe inona ny atao amizay de miara-miasa marketing na sy ny communication amizay fotoana zay sa ve le image le société mihitsy satria hoe any aniny io de zay ve le izy zay ve le problème identifier notre zay le izy chaque problème identifier de iny trouver les solutions hoe ahoana ny relancer nanty ohatry zany tsy afeniko anao groupe de presse anisan'izany de hoe inona ny antony tsy maintsy identifier nay zany zavatra de misy plan d'action zay ny le administration inona le plan d'action apetraka amizay relancer na le activité misy koa natanjaka teto ny autodiffusion atao anatin'le groupe zany ny autodiffusion nefa tsisy zavatra amidy azonao tsara de ny fournisseur anay amizay hoe anao zao zay paye au comptant aiza rangaty iny anany paye au comptant raha nafatra 10 na 20 voiture zay de tsy maintsy manao négociation hoe zao omenareo ihany le délai fournisseur taloha anaovana azy
Tena hoe de misy koa tsika zay miparle fournisseur fa tena tiako teneny ty misy client tato koa misy client anay a rehefa laikitra le affaire zarany aza de tsy nandoha vola de iny ny tadiaviko ndray ay avoay daholo zany reny mandondona any am'zareo mandondona any hoe avoay ty misy 200 millions misy 100 millions misy ohatr' zany avoay payevy ty nararotiny le situation nararotiny le situation nananova oui nanarotiny zara anisany situation de vola maty ty tena redressement mihitsy ve ny tena le mot satria nafatarana Oui. sodiaty zany atao hoe ianao ihany tena zany hoe fleuron na hoe anisan'ny orinasa goavana vondron'orinasa goavana eto Madagasikara so tsika miresaka redressement monsieur l'administrateur parce que firmoa moa tsika tsy nandeha nandeha le société teo aloha teo e na tsika tsy miditra amy resaka hoe capture d'état tsy miditra am'zany fa za miresaka le aspect interne fotsiny na hoe nahazo marché public tary izy illégal sy ny karaha zany tsy miditra an'izay fa hoe le aspect économique n'le izy fotsiny le aspect économique n'le izy niodina le izy tadidinareo tsara l'interview ataoko amin'ny les économistes Jean Tirole prix Nobel de l'économie miteny tsara mihitsy izy hoe un jour sans travailler c'est qu'un jour de retard de nanomboka oviana moa ty tsy ny azy de ahoana anao tsy hanao redressement redressenao aloha le izy de relancenao le activité avy eo zay le izy nanomboka nanomboka oviana moa ny groupe sodiaty tsy ny azy de inanao lacune ao anatin'izay négatif mihitsy zany tianao resana négatif mihitsy négatif zany situation négatif zay le hoe aleo ny audity idéterminer an'le izy satria ny audity andeha ny audity manomboka amin'ny herinandro l'administrateur judiciaire ve moa zany manana pouvoir absolu sa misy rafitra anankiray manara-maso miaraka amin'ny fanjakana iny le tena fandraisana ndraikitra tsy manana pouvoir absolu zany pouvoir absolu eny anao afaka mi-céder actif raha ohatra hoe tia midiko ty trano ty zao de afaka midiko zay le pouvoir absolu fa tsy manana an'izay fahefana zay préservation de l'actif ny avaka atao fa tsy ny diminution de l'actif ao anatin'le jugement izy iny ozaraiko aminareo le jugement fa ao anatin'le jugement mihitsy hoe pouvoir anao a limité tsy afaka mivarotra amin'ny fananana entreprise ono ny MSA ve ao anatiny ao anatiny fa anana sa mamelona ny MSA situation exceptionnelle izy io satria situation tsika am'izao aloha fa anana izy fa namelona izy taloha situation alohan'ny crise zany za hoa tsy miditra am'leo capture d'état na zavatra ohatr' zany na hoe zavatra illégal na ohatr' zany fa za le situation financière fa makina bilan fotsiny tenena satria nisy activité tao misy activité am'ireny chien alika atao reny zavatra reny misy cabinet vétérinaire tena dernier cri ao namelona daholo reny client lasa daholo vao nitsan'reny zavatra ny passé satria nisy perquisition koa teny de lasa daholo reny zavatra reny za zao vao misy vao misy proposition misy olona satria nifampiresaka tamin'ny olo io anao école raitra fa misy structure eny anao école mbola tsy tenanareo an'le izy fa mbola négociation eny an-dakana izy hitantaran'izy io premier ny objectif amin'izy io premier école de haut niveau aty en Afrique efa négociation zany afaka mandray décision amina resaka investissement oui bien sûr zay manko mampitombo an'le avoir fa tsy midiminue an'le avoir azonareo tsara le izy fa tsy midiminue an'le actif diminuer zany j'ai pas le pouvoir de faire ça fa mampandroso an'le izy mampisy fomba ahoana moa na azahoako résultat raha tsy misy investissement na misy ohatr' zany tereniko nareo tao golf zany e teny nitsidika teny ny rova golf rova misy restauration misy zavatra rehetrarehetra ao de misy an'le trano hoe projet tamin'izy io zany le construction de haut de gamme de amidy avy eo misy telo ny vita mbola misy betsabetsaka tsy vita tonga ny événement ny toit ny tafo ny rindrina misy pénétration d'eau de zany hoe le actif efa eo atratran'iny zavatra iny de miasimba le trano de teneniko mihitsy ary zay teneniko taminareo espaka hoe raha io mbola mijalona ohatrany io amin'ny taona fahavaratra io de ho simba io zavatra io fa tsy maintsy engagé investissement zay irelancena n'io zavatra io satria de haut de gamme reny zavatra reny ary projet tamin'ireny zavatra reny amidy reny zavatra reny efa nisy tamin'ireny fotoana reny ny document azoko eto am-pelatany ny olona rehefa nanao réservation ividy an'ireny zavatra de nanao rétractation de mbola adindray zay iverenako amin'ireny olo reny hoe efa atao io zavatra io
verena amin'izay nareo raha mbola tia ny proposition nareo sy ny karazana azonareo tsara le zavatra zany tsy hoe hitatana fotsiny fa ampitombo an'le zavatra sy ny karazana tena ohatrany hoe fietsika olona tena tompony mihitsy zany satria hoe tena anao zay ampandroso sy tazona le toerana nisy ny orinasa satria 5-telopolo taona nefa nandraraha teo izy na tonga an'ireo orinasa be dehibe ireo zany teneniko aminao tsara za manana filozofia hafa tsy ny tompony ihany ny tia ampitombo ny fananana anankiray za raha miasa amin'ny entreprise anankiray za teneniko amin'le za koa efa nitondra mpiasa efa ela il faut avoir cet esprit d'appartenance ianareo rehefa miasa amin'olona aza mieritreritra fotsiny hoe hiasa te de telopolo andro fanjava raiky de mandray karama fotsiny de il faut avoir l'esprit d'appartenance zany hoe sahala amin'ny anao mihitsy le zavatra zay no afahana mampandroso anao fa rehefa anao hoe hiasa de vita ny 8 heures androany de ody de raha pitso indray de ohatry zany na motivation anao aza tsisy cet esprit d'appartenance fitantanana ny entreprise manana expérience zany aho ary ny olona iny teneniko teo hoe le etika fandray amin'izay ihany ny mpiasa rehetra teo ambany fiadidiko tamin'izah tany de teneniko mihitsy hoe tsy atsika ty zavatra ty fa considéreo sahala amin'ny atsika satria zay ihany ny fomba ananantsika an'izay énergie zay ampitombotsika ny zava-misy eo anatiny mpiasa koa teneniko an'izany aza mieritreritra nareo an'izao ty société ty an'izao fa ianareo ny pilier n'ity société ty ohatrany hoe manana an'izay esprit d'appartenance zay ianareo manaiky an'izay ve le mpiasa sodiaty monsieur zareo zay fa za aloha so misy mitatitra any amin'ny PDG membre avatomanga zao ngena mety misy hitanareo ary nisy hitanao tena zavatra nampalahelo tamin'le izy le premier jour aloha hitako hoe le visage tena fermé de tsy maintsy ny assurena premier jour deuxième jour tsy maintsy assurena hitako hoe efa misy any ouverture fa ianao manko tsy afaka hiditra amin'ny sainy tsirairay fa misy any le ouverture deuxième jour mivoaka reny zavatra tany amin'ny Facebook reny caméra sy ny karazana hoe niditra tao amin'ny bureau ny PDG milahaka ny bureau ny PDG tsy any le izy ary zany teny amin'ireo mpiasa reo tsy eto ny bureau ko any amin'le trano fonenako ao any miasa rehefa misy réunion vao mandeha amin'ity salle de réunion tsy ato zany ny biraonao fa any amin'ny hiasa any an-trano koa mianana bureau ao an-trano koa miasa ao fa rehefa misy réunion zay vao mandeha réunion staff réunion ohatry zay le zava-misy fa tiako tenena rehefa tonga amin'izay le zavatra hoe tsy maintsy aka hanina mihitsy nefa iny zavatra iny zany digilanté ny zavatra iny hoe mila miaraka amin'ny huissier miaraka amin'ny représentant ny PAC miaraka amin'ny représentant ny RAI hoe alohany za miditra ao constater voaloha ny zavatra misy so de miala ao avy eo de hoe misy sitilo teo ambony teo tsy teo nisy PV procès verbal fa tsy nisy an'izany hoe andiaka an'le bureau tsy nisy zany fa le izy avadika le exploitation politique derrière no any tsy nisy zany fa constater zareo de ny constater daholo misy an'izao ty misy coffrage misy an'ty de nisy procès verbal amin'izay ok de za koa mono teo hoe misy an'ty ato misy an'ty hatramin'ireo sokafina daholo hoe misy an'izao misy bouteille de whisky misy an'izao ato signalena teo daholo zany zavatra rehetrarehetra zany par voie de huissier de nanana an'le PV amin'izay ok de eo amin'izay tsika zany natrany amin'ny bureau rehetrarehetra eto fa tato ihany mono le caméra tato inona ka anahy de itenenako amin'le izy teo hoe le mpiasa ve za tsy teny anizaniza fa ny zavatra tenenako amin'le mpiasa fotsiny de zao hoe raha tsy manana volonté ianareo hiady araka amiko de tsy ho tafavoaka ty zavatra ty raha tsy hanana volonté ianareo miamy vision tsika hitondra n'ity zavatra ty tsy ho tafavoaka ty zavatra ty za le ndrapitso na ohatra hoe hialy eto manana ny fiainako any fa ianareo ny tsonjovo ianareo no ato anatin'ity ianareo ny pilier n'ity zavatra ty ndray andro raha mba miala eto mba tiako hoe ianareo mpiasa niady an'ity société ty de tafavoaka ty société sisana mpiasa ohatra hoe betsaka amina fitantanana orinasa moa ohatra an'izay fa raha mahita ohatra ny mpitatana izay anao moa no administrateur judiciaire araka ny voaresaka teo mety mirassurer an'le mpiasa ve anao fa tsy isy ny compression ana personnel raha hitanao fa be loatra sy ny mety fandroahana mpiasa ihany koa raha ohatra ka mety ho ilainy ny fitantanana zany zavatra samy manome toky azy ireo fa tsy isy zay zavatra zay zao aloha nandeha chômage technique azy efa betsaka nandeha chômage technique de ny ato ve no alefanao indray tsy ao anatin'ny esprit zany zavatra zany aloha atreto tsy ao anatin'ny esprit fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny hoe le mpiasa rehetrarehetra zay zao mbola manao satria ina ny antony mbola manao demi journée nakabeazany fanomboka averina tsikelikely ina ny antony
satria nisy tato nalina carburant efa tapaka le fournisseur anay mihitsy tonga dia nanapaka an'le carte de carburant zay tsy manome anareo ntsony raha raha ty situation ty nisy zay misy tato voiture de personnel mitatitra an'ireo mpiasa reo dia najano zay zavatra rehefa tsisy ny carburant nisy ato cantine les cuisiniers lasa chômage technique tamin'ny maraina teo za mihitsy miantso an'le cuisinier avelo anao tonga avy aty amin'ny boulot fa tsika hiresaka avereno zavatra io mba ahafahan'le mpiasa mandeha amin'le tsy demi journée ntsony mba fa mandeha na demi journée zay ary zareo tsy tapahana amin'izay ny karaha zareo hoe niasa demi journée za miteny hoe situation exceptionnelle tsika mesure exceptionnelle zay ny efa nateneniko tamin'izareo ny mpiasa rehetrarehetra amin'izao efa niteneniko hoe mijanona amin'ny place ny daholo zay actif le chômage technique lasa reny ajerevatsika amin'le chômage technique reny efa nisy ane nahazo efa nahita asa any efa nisy dia ny zavatra ihany koa na za eto zao efa nahazo hoe nisy nanao démission azonareo dia nanao démission dia miteny tamin'le mpiasa misy mpiasa ao aminay nanao démission dia nanao entretien de sortie ve nareo tsy nanao zay fa ahoana ary fonctionnement antsika zay olona metraka démission ve dia tsy mba ntanitsika inona moa na mpialanao mba ahafahantsika manatsara an'le izy mety hoe question karama io mety question environnement ampiasana io mety frustration mety zavatra ohatrany hoe inona mba enoy le olona hoe inona marina nampandeha an'ity olo ity tamin'ny maraina zao nisy ramatoa zay nametraka démission te dia niteneniko izy 2 mois ny préavis fa inona teneny amiko ny antony sika zao ny assureko izy natsireko tena marina ve zany tenenao zany marina hoa dia nidesireny le taratasy hitanao fa raha tsika vo hoe tia ny démissionko dia hoe ok diany tsy zay le hitondrasana an'le izy mila fantarinao tsara le zavatra satria mety misy lesoko ao mpitantana dia mila amélioreny zay zavatra zay tsika zao tsy zato isan-drato hoe 100 fa misy lesoko amintsika dia améliorena le zavatra onoa ity groupe social ty dia misandrahaka amina activité samihafa sy maro karazana ianao financier ny tena ahafantarana anao mety miditra amin'ny resaka teknika any anatin'ireny orinasa tsirairay avy reny ve ianao dia manana vahaolana tokoa amin'izy ireny sa tena resaka question financière fotsiny za tenapolatora miditra amin'ny question technique ao anatin'ny rehetrarehetra na activité an'le société raha mila fantariko daholo hoe inona moa ny activité anareo inona moa ty azonao tsara miditra hatrany amin'ny informatique spécialisation zany za zao ato midécouvre tena misy secret ato misy secret tiako tenenina hoe le système d'information ato ny faille de système d'information vao miresaka amin'ireny tsy mety zao alohatsika hitady solution aingana tsy hitra aminareo technique satria sao dia hidiran'olona marina le zavatra teneniko dia nahirana anay ato azonareo tsara miditra amin'ny resaka tracking ro tobile sao dia ato rehetra misy tracking sy ny karazany hidirako daholo ny rapportna tracking satria tsy afaka hidirigenao na tant que financier raha tsy fantatrao le activité mila hiainanao daholo tamin'ny maraina nanana discussion maly amin'ny resaka audit interne sy ny karazany contrôle de gestion reny zany mila fantatrao daholo ahoana amin'ny processus sy ny karazany amin'le société mila fantarinao daholo ny activité en société rehetrarehetra eo amin'izay anao vao mampiasa en tant que financier anao hoe ahoana tout est au centre de finance tady zao tsisy an'izany hoe za zao vao niteniny département informatique ary hoe ahoana ny budget nareo zay tsy mahay budget zay fa PDG any manao budget chaque département doit avoir établir un budget au niveau ny personnel au niveau ny budget de fonctionnement au niveau n'zao mba ahafahako micondenser an'le zavatra hoe inona ny besoin ny fa tsy hoe aty daholo hoe mitady ordinateur zay fa inona tadiavinareo ordinateur inona zao tout ça doit être géré d'une manière professionnelle maintenant fa tsy mandeha en gestion du père de famille fotsiny ny épicerie ery hoe misy an'zao za zao vao niresaka tamin'ny ordinateur hoe mila procédure de chaque département procédure interne du groupe oui ao amin'ny informatique tokony misy une procédure d'informatique procédure de backup procédure de ceci contrôle de gestion qui fait quoi ahoana inona le contrôle ataon'zareo mila fiche de poste zany rehetrarehetra zany azonareo tsara ny any finance any amin'ny comptabilité orinasa 7 zany tsy misy structure interne ao anatin'le orinasa tsirairay raha mihainao zany fanazavana zany fa ianao vao ametraka misy structure interne fa structure pilotée en haut moi je vais faire une structure responsable de chaque structure dia afaka piloter en haut am'izay azonareo tsara za miteny an'le procédure teo procédure du groupe
dia misy ny procédure ny chaque société adapté amin'ny procédure ny chaque société. Société rehetra misy an'izany, société internationale zany miasa amin'ny société internationale, miasa ny institution américaine basée au Luxembourg, misy ny procédure du groupe dia misy ny procédure adapté araky ny lalàna au Luxembourg. Azonareo tsara zay zavatra zay tsisy zay esprit zay eto amintsika. Anina mpiasa ve zany be mitondra zavatra tena vaovao tsy nahazatra hatramin'izay tato amin'ity groupe ity zany ianao fianarana foana dia ahoana ny adaptation ny mpiasa am'izany? Tsy mety tsika il faut avoir une faculté d'adaptabilité. Ina ny tiako tenenina am'izay na za koa ny misadapte zany tamin'ny grande institution ny asa dia eto amin'ny société de droit commercial zany asa tamin'ny société de droit financier dia tsy maintsy misadapta amin'ny zava-misy zany hoe mila le faculté fotsiny ianao anananao hoe tia mba natsarana an'le asa zay le izy hoe fa ny antsika manko raha vo hoe anova zavatra tena manamerde indray ty zavatra fa manana an'le esprit anova anatsara ohatran'ny fiainantsika andavanandro any hoe rehefa misy ny lesoka dia hoe inana anatsaratsika azy tsy miteny zany hoe tsy nety ny teo aloha fa anatra daholo ny teo aloha mba ahafahana manatsara ny zavatra expérience daholo ahafahana manatsara makany amin'ny ana-popo. Resaka tracking na fiara moa chef administrateur teo atao anatin'ny taratasy tsotra mipetraka ny famille ravantomanga nisy nabakinaizy atao anatin'ireny fa misy ny fanana ny orinasa tsy miampiasana ny fanjakana amin'izao fotoana izao anisan'ny resahany zareo anatin'izany ny fiarakodia resahany anatin'ireny ohatra ny hélicoptère fiaran'entapora tsy diso ny fitadidia mety manahoana ny heritreritrao en tant qu'administrateur mahakasika an'ireo fananana izay perquisitionné amin'izao fotoana izao sy ireo teo aloha ireo mety metraka fantanina mahakasika an'izay ve ianao hoe aiza maro ireo raha ohatra ka tena perquisitionné aiza mipetra ny toerana en tant que actif amin'ny société. Misy zavatra jirintsika misy décret 2026 tsy tadidiko izay vao novakiko le décret satria efa niresahako tamin'ny RAI izy io hoe le perquisition ny voiture sy ny karazany ny adinontsika io décret io dia milaza tsara amin'ireny tsy tadidiko fa ao ampo ny imprimé ko misy le décret 2026 ty izy zany hoe reny tobile perquisitionné rehetrarehetra reny dia utiliser ny fanjakana soit dans ny collectivité territoriale sa na ministère sa zao ny aloha eny fanjakana zay zany le ao anatin'le décret satria niraisina mihitsy io décret io zany dia nampiasainy reny tobile rehetrarehetra reny fa presaka zay sy ny DGNRI mbola misy tobile am'izao mbola any an-dakana zao misy perquisitionné sy ny karazany mbola ao satria tsy hitany laclé sy ny karazany dia mbola ao reo tobile reo dia reny fa ny perquisitionné sy ny karazany miditra ao anatin'le décret misy fampiresahana izy hoe inona moa zavatra midinay tena tena tao division tao inona moa zavatra midinay raha amin'ny vitrinanay tsisy zavatra iny décret nefa niraisin'ny fanjakana iny dikan'izany manana droit ny fanjakana ampiasa azy sy ny karazany tsy hidirantsika lalina fa kosa ny zavatra tenenina hoe nangataka ny rapport ny huissier ny liste ny véhicule rehetrarehetra ny perquisitionné azonareo mifandehany eo ampelantanako zany rapport rehetrarehetra zany anananao zay ananako vo tamin'ny maraina tao tonga ka zaraina mijery tsy eto izy fa any bureau ray any globalement misy voiture maromaro misy perquisitionné fanjakana sy ny karazana dia ananako zay zavatra satria reny dossier tsy maintsy ho ato amin'ny société mipetraka ato amin'ny société zavatra tiako tenenina dia zao hoe dia nisy proposition moa tamin'izany fotoana zany reny tsy afaka verina normal satria nisy an'le décret légal tsy afaka veriny reny zavatra eny fa ny tobile misy tobile mbola tsy natao perquisition sy ny karazany kosa nangatako tamin'izareo ary verina io zavatra io satria fantatra hoe ary misy an'izao tobile zao dia hipetraka ny amin'ny vitrine autodivision azonareo tsara teneniko mihitsy hoe io tsy teo anatin'le décret dia aloha hipetraka ao amin'le autodivision nisy ihany koa tobile efa perquisitionné ny fanjakana fa mbola tsy voazara ny ministère sy collectivité territoriale sy ny karazany dia efa niteneniko ihany koa zareo ampidirina amin'le io efa ny perquisitionné dia ataovinareo vente aux enchères le plus offrant dia le vola amin'izay avy eo apetraka any amin'le compte bloqué le ampiasainy
andoavana salaire sy ny karazan'le angatana autorisation azonareo le système ty prévina dikan'izany io zavatra io apetraka amin'ny autodivision atao vente aux enchères raha ohatra hoe 250 millions ny vidin'le voiture de le plus en franc mety ho tafavoaka 300 millions iny mety tafavoaka 350 iny le plus en franc de ny volana iny mipetraka ao amin'ny autodivision ao amin'ny RAI de rehefa angataka volan'ny salaire zay de iny débloqué salaire zay zany le système ampiasaina am'izao fotoana zao fa irécupérer le tobile le fa lasan'ny fanjakana presque impossible satria nisy décret iny zavatra iny de toute façon le temps le tobile lany vola ihany koa zay ny anamboatra azy misy sasany efa sy dégradé de ho lany vola ihany koa zay anamboatra azy raha ohatra hoe mbola atao vente aux enchères na ohatra zany ny SAV nay mitorona tsara eto autodivision SAV mampidibola tsara ary isorako an'zareo zany donc zay le situation am'izao fotoana zao lasika an'ireny zavatra ny perquisition ny afandaniko farany tika raha de angina akty ny any andriamato PDG membre Vatomanga dia consul na firenena anankiroa Serbie sy Côte d'Ivoire misy fiandrasany amin'ny groupe Sodiaty ve le izy da ahoana ny fahitanao an'izay sy ny sisa za aloha hitako nareo miakatra amin'ity bâtiment ty misy an'le plaque aby tsy ny karazany fa ny tsisy idirako ny amin'iny avako tsara mihitsy zany le izy le activité le groupe satria ny activité amin'ny resaka consul honoraire iny activité hafa ça n'a rien à voir miaraka amin'le groupe sy ny karazany donc koa avahana tsara reny zavatra rehetrrery fa tsisy tombotsoa azon'le groupe amin'ny tsisy tombotsoa azon'le groupe amin'ireny fa tombotsoany azon'ny tompony manokana mihitsy iny tsisy resaka ohatra hoe client anareo mivantana satria ndresana tamin'izany fotoana izany hoe manondrana ny a Côte d'Ivoire ohatra na ny Serbie za aloha tsy mahita hatramin'izao aloha mbola tsy nidétecté an'izany tsy hitako hoe inona ny zavatra ondrany any Serbie na Côte d'Ivoire za zao voany Atamatavy satria misy société koa ny Atamatavy fantareo tsara na ny exploitation na litchi sy ny karazany tsy maintsy préparena ny campagne sy ny karazany mbola hoany amin'ny faritra avaratra iny koa satria fantareo tsara koa misy vany any mbola hoany daholo koa fantareo tsara zany fa ny information aloha azoko hatreto tsy misy an'izany ifandraisan'le izy amin'ny exploitation any sy ny karazany zany rehetrarehetra zany any full point koa azura any full point za zao mbola tsy maintsy hoany satria mikatona le any mikatona fa misy gardien fotsiny sécurité zay nitavela any de fa miasimba le matériel de tsy maintsy relancena daholo tourisme zao efa ho tonga za zao tsy maintsy hoany Atsirabe koa Atsirabe misy any azura Atsirabe koa any de fanaovana golf rehetrarehetra sy ny karazany any tsy moramora ne izy ty fa litizy ny raha vo lasy membre Vatomanga de be de be ny olona nyrongatra nitaraina hoe averina ny zavatra nalainy ankeriny fomba fitenin'ny olona zany oui ahoana le litizy amin'ny olona reny litizy amin'ny olona raha tsisy procédure judiciaire misy zao teto tenentenentanao niditra teto hoe taninay nanorenana an'izao tsy teneniko le izy taninay nanorenana an'izao nametraka fitoriana avy anao nametraka anao tsisy fa taninay io nalaina fomba ahoana ho namerenako an'le izy satria le izy accepte avoir ny groupe raha tsy manao procédure judiciaire anao de aloha ny fitsarana anao izy azonareo tsara misy zany za koa zay le tereniko teo hoe je suis partout satria ina ny antony vao nitereniko ny juridique vao nianao tamin'ny juridique avoay daholo ny dossier na resaka contentieux rehetrarehetra ho jerevantsika un par un hoe aizy ty inona ny zavatra afaka jerevana amin'ity de raha iengagé avocat tsika de ho jerevany eo am'izay iengagena ny avocat de fa nataon'zareo zany manao inventaire ary zareo hoe reto daholo misy dossier nefa zay dossier hitanareo satria hoe mety misy mandritra ny perquisition misy dossier lasa mety misy koa teo aloha nisy dossier nalaina alohan'ny anaovana perquisition na fenina quelque part sy ny karazany de hoe zay ao aloha ataovana inventaire de ho hita ohatry daholo le dossier ho jerevantsika ray par zay le tereniko teo hoe le activité rehetrarehetra mila hidirako daholo mila jereko daholo mba hananana an'le notion mihitsy hoe zao marina le situation izy ty ianao milaza hoe hitondra fomba fiasa vaovao zany amin'ny administrateur vaovao anao de ahoana tsara zany le fifandraisanao amin'le mpiasa directa le organigramme vaovao organigramme vaovao sy ny satria tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny maha olo vaovao anao ny fifandraisana mbola amerina fitokisan'ny mpiasa ianao
nefa ianao hiasa any an-trano dia ohatrany ahoana ny no tsy hoe miasa any an-trano anie dia tsy ho hitan'le mpiasa antanio reo mpiasa reo raha vao mivoaka eto nareo dia antanio tsy misy angambany zany olona tatana orinasa zany amizara numéro ny telefônina amin'ireo mpiasa reo manana numéro tsirairay avy reo mpiasa reo mpiasa tsotra sa le mpitantana le mpiasa rehetrarehetra mihitsy hatrany amin'ny sécurité ka hatrany amin'ny tantana dia raha misy mpiasa miappartenir amin'ny groupe dia raha misy nitadiavana azy jour et nuit jour et nuit satria mila mirelance n'ity zavatra ty raha misy hitadiavana azy jour et nuit tsy maintsy mamaly ary antanio reo mpiasa reo na misy SMS na misy appel hoe izy any tsy nivalia itirana daholo ny activité rehetrarehetra araka ny namaranao monsieur l'administrateur anisan'izany ny fitadiavana tombontsoa ho an'ny orinasa resako manokana mahakasika ny filière letchis sy ny filière vanille zay nambara moa fa nisy ny monopole ny groupe Zodiac ny Mamy Rafatomanga tamin'izany fotoana izany ianao mitantana amin'izao fotoana izao mba afaka fatarina avy eo hoe ahoana ny fomba mety hoe anarenana indray ireo sehatra ireo mety manahoana ny situation an'ny groupe amin'izao fotoana izao satria ny asorina atao anatin'ny gel moa zany groupe Zodiac. Oui, tsy maintsy misy tohizako kely izay fanontanian'izay hoe sady nampiasa société écran tany ivelany izy tamin'ny alalan'ireo export. misy enquête momba an'ireny za tsy hita amin'ny volet judiciaire fa za hita amin'ny volet eto toerana aloha isy ny fifanakalozana miaraka amin'ny gel zany hoe réunion miaraka amin'ny gel mila zavatra fantatritsika les quotas io le jour au lendemain tsy afaka alainao aloha akiny aloha pour le moment fa rehefa tonga le renouvellement dia ho hitantsika eo zay ny argument za tsy hitra détail satria raha midévelopper anareo amin'le argument ko efa miprépare indray ny gel sy ny anina ry hoe zao no teneny io mandritry ny réunion azonareo tsara fa ny zavatra teneniko aminareo fotsiny hoe le quota efa aky aloha ny jusqu'à amin'le délai mahalany azy zay hotoizana le fomba fiasa teo tsy toizana fomba fiasa teo toizana hoana fomba fiasa teo aloha ampiasa société écran fitadiavana tombontsoa an'le fondrony ka zany eto hitady an'le tombontsoa an'le vonona inona efa nazavaiko hatrany amin'ny voalohany hitady an'le fampandrosoana n'ity société ity fa tsy hoe hitady amin'ny fampandrosoana tsy manara-dalàna dia mety mbola itoy zany le monopole tsy question monopole io ka question quota oui monopole izy taloha satria tsy amin'izay sehatra izay ihany fa amin'ny sehatra rehetra monopole izy taloha tena zay ny opérateur rehetra miteny an'izay monopole fa ahoana moa fomba irelancenay raha tsy relancenay aloha le quotanay avelanareo aloha ty taona ty zay anao an'le izy efa fampiresana tamin'ny tompona ndraiky teo fa za moa iorganiser an'le réunion teny an'zareo an'le izy aleo aloha ilancenay le activité dia eo am'izay tsika mandinika azy autour d'une table tsika zao nefa olo dehibe daholo tsy hamono anareo sady tsy hamono anay ihany koa atao amin'ity za miteny zay satria reo mpiasa reo nijerevana izao zao ny dépôt de ino moa ny stockage ny any Tamatavy any potiky ny cyclone tsy maintsy jerena daholo zany zavatra rehetrarehetra zany saky ny situation ny actif anay identifieko daholo tsy misy problème ato anatin'ity zavatra ty teneniko anareo ty tiany ty voandroany nanao réunion any problème be ao anatin'ity bâtiment ty problème d'infiltration d'eau problème ny resaka jirama problème na toilette tsy ihany zany rehetrarehetra zany voandroany namorony ana teknika alohantsika anao émission tao tena zareo io problème io tsy afafiry tao fa ela io dia nareo ve dia mionona amin'izany fotsiny efa orinasa manao BTP dia nefa manana zany problème manana zany problème zany dia ino efa ela io ka dia nareo ve dia mionona amin'izany sady mahazo tsenam-baro mpanjakana maro ino moa ianao no miteny an'iny fa dia hitatsika raha ohatra ka tsy manana fanontaniana mahakasika an'izay idirantsika kely vetivety mahakasika ny resaka politika satria mpatsehitsika kely andriamatoa Serge Imbe Jovial fa candidat ianao tamin'ny taona 2024 ohatra faingo 23 ny isanjato azonao tamin'ny fiodinana voalohany fiodinana faharoa nanohana ny filoha ny candidat Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ny tikaviana manahoana ny mahakasika ny parti politique ny AFIMA amin'izao fotoana izao na dia hoe hisitaka ary ve ianao milaza fa manana 10 000 membres ny parti politique mbola mipetraka ve ireo ary indrindra irosa amin'ny fifidianana isika mety manahoana mety efa fantatrika ve le daty ny fifidianana tsy maintsy isy aloha io tsy maintsy isy ny fifidianana
Za aloha niala andraikitra amin'le parti politika mihitsy. Mba parti politika azy misy structureny ao. Misy olona afaka andimby an'izany. Misy tanora ao afaka andimby an'izany. Misy olona manana traikefa afaka andimby an'izany. Manao palao politika ny tena sady hoe mba mananana traikefa ny tena dia angatan'olona inona moa ty conseil ihany tena indraindray na ireo namanao amin'ny gouvernement reo tsy voazao ihany ho efa teneniko na taloha teo azy misy ihany mangataka conseil, misy ihany mangataka programme de développement, misy ihany mangataka an'izao tsy maintsy atao zany. Ny tsika mantsy rehefa manao zavatra anankiray dia mijery ny olona hoe ty fitondrany ty dia jerevana. Za tsy mitondra zany mandalo fa za mijery an'le firenena. Inona ny zavatra hoentina amin'le firenena. Zay ny zavatra zay ny masoko zany zay ao anatin'ny saiko. Mpanao politika araka ny teneninao tao mampanao politika azy zany je suis pas un politicien politico-politicien. Je suis un homme d'État. Tena tereniko anao tsara zany. Raha tsy un homme d'État tsy naka an'ity andraikitra ty. Sakrifie zavatra betsaka ho an'ity firenena. Ny zavatra tiako tenenina amin'izay hoe rehefa manao zavatra tsika hisy ny fifidianana. Hoy teo zany fifidianana zany. Fa ny zavatra maha-convaincu anah hoe anohana an'iza na anohana an'iza mety zay ny hafaranao dia ny programme de société. Maingy amin'izay. Satria io ny problème atsika eto Madagasikara. Io ny problème ny ainatsika tany taloha rehetrarehetra tany. Manao spectacle ery dia fa iny. Amboariny ity dia fa zao. Atao zao dia fa zao. Nanana programme de société daholo ny filoham-pirenena izay nirotsaka. Ok. Nanana programme de société hidirako zany. Fantatrao moa tamin'ny 2018 na ny chiffre iny. Izy zany félicité ny Union européenne voalohany rehetra tamin'ny programme de société de Madagascar tamin'ireo candidat 36 candidats. Tery amin'ny Union européenne any félicité hoe nanahoana nanaovanao ity programme ity. Programme ity tsy zavatra soatany. Programme io mifototra amin'ny zavatra vitsivitsy efa teneniko anao tsara. Inona les besoins les pays. Zay aloha. Amin'ny lafiny rehetra inona ny besoin les pays. Inona tadiavin'ity firenena ity. Fomba ahoana ny financenao le programme anao. Dia amin'ny fotoana ahoana naterahanao azy. Fantatra ny zavatra telo zay. Misy zavatra ny candidat rehetra tsy mahafantatra eto fa misy ny programme pays any amin'ireny fa matsy vola sy ny karazan'ireny. Raha miteny anao ohatra ny infrastructure sy ny karazana anao lanina anao an'izao miditra amin'ny programme pays ve le izy. Dia aiza ny financement ahafantarana an'le sy ny karazana. Tsy mahafantatra. Dia miteniteny fotsiny hoe anamboatra ny lalana ohatrohatro zao nefa raha tsy tafiditra amin'le programme pays le izy. Dia aiza amin'izay dia vao tsy vita le izy afaka 10 taona. Dia eo amboarintsika indray io afaka 10 taona. Fantaniana toy amin'izay ihany Andriamatoa Serge Jovial Imbe tao anatina interview nataonao misy milaza hoe raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerinao ny zavatra ligne gouvernemente tsy hakan'izay poste ministériel izay ianao. Amin'izao ianao administrateur judiciaire provisoire ny groupe Sodiat. Manahoana ny fijerinao ny fomba fitantanana ny firenena mifanaraka amin'ny fieritreretanao ve zay fanavozana resahana ary mifanaraka amin'le zavatra ny oeritreritina ve tao anatin'ireny interview maro antonany maro nataonao reny ny fitondrana misy tao anatin'izay fito volana valo volana nandraisana ny fitondrana fanavozana zao. Dia zavatra dinao ny teneniny koa dia hoe tsika gasy tsy maharipery. Vao tonga ny fanavozana androany dia rapitsika dia efa hoe mila miracle io zavatra. Zavatra dinao ny teneniny koa hoe un jour amin'ny économie retard 15 jours pays. Tafa misy rwandaise izy représentante ny PNUD teto tafaraka avion zay avy tany Majunga natety Antananarivo. Nisy teny nataony teny avy tadidinareo tsara 75 ans de retard Madagascar par rapport amin'ny Rwanda. Ny olona rehetra ny kritika ny diplomate. Tao anaty avion zay ny resaka tena ny teneniko amin'io mariny ny calculny. On a 75 ans de retard. Amaro 75 ans de retard atsika zay sarotra manarina zany anatin'ny 7 volana. Misy ny sordalana hitatsika amin'izao fotoana zao. Tsika tsy mbola manana ina moa ty filohan'ny repoblika élu démocratiquement manana ny main libre rehetra ampandroso ny programme sy ny zavatra tokony ataony eo amin'izany zavatra. Na amin'ny resaka financement international aza mbola limité. Zay le zavatra tsy fantatritsika ne. Dia tiatsika izy anao miracle androany. Fa ny zavatra ataotsika fotsiny ary zavatra tokony ataon'ny gouvernement dia mametraka ny priorité nationale aloha
andehanana ny amin'izay fifidianana zay. Inona moa le priorité nationale? Mipetraka ve zay mipetraka zay hitanareo ny loi de finance mipetraka zay. Hitanareo loi de finance tamin'ny voalohany ny avonjy mainka loi de finance rectificative marina ny point positif ao anatiny iny. Le TVA moa ny critiquen'olona iny teo sy ny karazany fa iny nefa ny hérité-ntsika fa ny application tsy natao. Ohatra ny TVA le 20% tamin'ny taux d'intérêt iny zavatra efa ela tao anatiny ihany fa tsy ny appliqueny. Misy retard n'le application le sy ny karazany. Mipetraka zay zavatra zay satria ny anatiny ao anatin'ny loi de finance hitanao hoe limiter les champs. Hitan'izay hoe les priorités mihitsy no mila apetraka aloha. Ina moa les priorités les sociaux. De les sociaux tsy le hoe zay koa teneniko les sociaux tsy le hoe fanomezana vary ery sy ny karazany. Les sociaux ny éducation, recherche, reny atao hoe sociaux d'olo reny, santé. Éducation zao nampidinina ny budget ny éducation. Nampidinina ny budget ny éducation. Midina ny budget ny éducation satria ina ny antony. Fatarao ve ina ny antony? Zay mihitsy manko ametrahako azy aminao. Raha tsy hainao no mitantana 1 million d'ariary fomba ahoana moa nahaizanao hitantana 1 milliard d'ariary. Fantatrao moa ny budget délégation hatramin'izay tsy lany foana fa rehefa mifaran'ny taona vao atao zay andaniana azy pour rien. Fa maniny iny vola iny raha loena any ministère hafa zay mitady. Fantatsika moa zany. Resaka sérieux zany. Tsy mahay mitantana zany le mpitondra amin'izao fotoana zao ka dia ahena zany ny c'est au contraire azavaiko le c'est au contraire satria ohatra hoe tsy le budget ohatra hoe 1 million monsieur l'administrateur lazaina hoe tsy lany iny hatramin'izay karaha tsy lany iny hatramin'izay tsy tokony aloena kokoa ary ve jerevana hoe ina ny mety programme le izy fa tsy hoe andao ty alefatsika any amin'ny présidence any amin'ny primature. Non diso le teneniko teo tsy mahay mitantana ve le fitondrana amin'izao tsy zay le teneniko teo. Raha jerentsika 2023-2024 nisy augmentation du budget national. Azonao tsara. Misy rapport au Banque mondiale mihitsy mitenenio presque 15%. Oui, 15% du budget de l'éducation nationale gaspillé. Dikan'izany mbola ampitomboana indray izy. Nefa efa misy gaspillage. Au lieu ny allouer tsy mafia an'izay gaspillage zay zany le ministère amin'izao fotoana zao. Tsy amin'izao fotoana zao matoa ny hidina ny budget. Dikan'izany hitany le lesiko atao. De hoe aloha tsy aloena ary amin'ny zavatra hafa ary. Ity le nécessaire. Anne le izy. Terenao aloena amin'ny primature fantatsika moa fa misy organisme ratasy betsaka amin'ny primature. Ohatra ny raisiko. Ohatra ny raisinao, oui, le ohatra raisinao mihitsy ny raisiko. Misy organisme ratasy betsaka ao. Presque budget restreint. Nefa zavatra tena afaka manao zavatra. Azonareo tsara. Zany hoe zay foana rehefa teneniko ny fanjakana considéré ohatra ny entreprise. Raha ohatra hoe manana 1 million anao tsy hainao mitantana an'iny na isy 100 milliards tsy ho hainao mihitsy ny mitantana azy. Ny fitantanana budget ny fanjakana mila efficace et efficient et utile. Fa tsy zavatra gabéji rehetrarehetra. 3500 milliards ny tenen'ny Cour des comptes mikasika ny zavatra. Mikasika ny détournement ministère vitsivitsy fotsiny. Hoe tsy hitana anjavona anakaiza na anakaiza. Reny parmi les gaspillage daholo. De reny ministre reny ve nieritreretina fa tsy nahita azy le ministre tany aloha tany. Fa hoe tsy misy l'esprit hoe de redevabilité hoe eto ania ianareo raha te anakarena aza miasa amin'ny fanjakana. Zay fotsiny. Fanjakana natao anompo fa tsy natao ampanakarena. Hitanao tsy niasako amin'ny fanjakana tamin'ny karierako misy antony. Satria manana ny esprit de redevabilité io anao any amin'ny fanjakana. Hoe ny vahoaka ny pays anao sala aminay ihany amin'ny privé ny patron ny tompon'le orinasa amin'ny pays. Azonareo tsara raha niasa tany Luxembourg ohatra zany hoe misy critères de performance. Amin'ny fanjakana raisy koa zay zavatra le critères de performance. Fa tsika rehefa amin'ny fanjakana eto amintsika zavatra ianao zao vao manontany zany nao conférence tany amin'ny université Fianarantsoa sy Tananarivo. Rehefa antaninao le olona any de hoe hiditra anao fiasam-panjakana. Tsy antaninao izy inona moa nanao fiasam-panjakana. Mba assuré ny avenir mba manao business am'izay avy eo. Tsara ny retraite. Tsara ny retraite. Tsara an'izao. Any le izy faharoa manaraka an'izay ny olona manao politique eto amintsika. Manao politique eto amintsika de anakarena avy eo. Efa teneniko foana io fa miditra politique Abraham Razafy ny olona rehetrarehetra tokony hanao déclaration d'impôt ny mpanao politique sy ny olona nommé par décret. Anao déclaration d'impôt raha mahita anao any ivelany any mandeha amin'ny site ministère fatareo ty ministre ty zao ny karamany zao ny fananany manana compte bancaire ary ohatr'izao ny sommany manana trano ohatr'izao izy miala eo isa-taona izy manao raha hitan'olona hoe manana trano ray le ministre androany raha afaka heritaona izy manana trano roa
ao amin'ny site sy ny karazany dia manontany ny contribuable avy aizy ity avy aizy manana droit amin'izany tsika manontany an'izany fa ny antsika eto miditra amin'ny politika na ny déclaration anatiny any amin'ny ACC tsisy mahafantatra hoe ino ao anatin'iny anany c'est vraiment tsy haiko hoe inona le eritrerititsika anorona an'le Madagasikara ve tsika sa vao mainka andetika an'le Madagasikara misotranao tompoka misaotra anareo a misaotra betsaka nareo telo menada tafatafa elaela ihany zay a betsaka ny zavatra nyresantsika mba vahomana moa ampe meritreritra fa ny any zavatra teneniko fotsiny a hitako reny message sur Facebook reny a hitako reny attaque rehetrarehetra reny na hatrany amin'ny assemblée nationale ary hitako reny teny rehetra reny a tsy manameloka azy reny a tsy manameloka azy reny a fa zavatra teneniko fotsiny a misy zavatra tsy azo velo amiko manokana aloha satria ny vady aman-janako a tsy zany nanelan'ny vady aman-janako anaraka ny diako fa tsy ny vady aman-janako a no atakena ny avy izy matoa amin'ny préserver ny fianakaviako dia misy antony za tena tsoroko aminareo tsara hiporter plainte eto Madagasikara sy eto ivelany satria natao capture d'écran d'olo menasy za afaka menacenareo za afaka ataonareo zay anaovanareo anazy fa ny vady aman-janako a moi j'accepte jamais tsy ekeko mihitsy ny vady aman-janako misy menasy ohatr'izay andrasako ty interview ty zany mba hiterenako hoe ametraka fitoriana ny ivelany any satria azoko daholo reny capture d'écran rehetrarehetra reny dia ametraka fitoriana koa eto Madagasikara satria misy koa ny oloneto manao an'ireny menasy ny karazan'ireny raha zany menaseny zareo dia avelako fotsiny fa raha ny vady aman-janako tsy ho ekeko mihitsy zany zavatra zany faharoa manaraka an'izay a tiako tenenina koa hoe aoka tsika malagasy mihitsy mba hieritreritra amin'izay efa potika ty fireneny ty efa betsaka zavatra tsy mety atao amin'ity fireneny ty aka aoka tsika hanana conscience atsika rehetrarehetra fa tsy zavatra tenenin'olona rehetrarehetra zao dia iny nyrelehena daholo hoe angalatra ny fananan'olona mazava ny zavatra ho ataoko efa nazavaiko atao amin'ireo mpiasa rehetrarehetra teto zany mazava ny tanjona hiaviana amin'ity zavatra ty ary efa fantatra hoe tsy ho eto amin'ny provisoire hoe ampandeha an'ity zavatra ty ary ny faniriko azy rehefa tena mandeha mipetraka tsara le zavatra dia mba ny mpiasa atony mba tendrena administrateur provisoire hitatana le izy jusqu'à vitany fitsarana fa mametraka an'le drafitra sy fototra rehetrarehetra mihitsy hitondrasana an'le izy zay no mba faniriko fa za tsy ho eto mandrakizay satria manana ny andraikitro sy ny karazany koa miandry any ivelany any zay nga mantiako tenenina aminareo misaotra anareo betsaka mihitsy olombelona ihany ny tena indraindray mba mahalefitra zavatra fa rehefa mikasika ny vady aman-janako le izy tsy lefitra mihitsy ya misaotra anao Andriamatoa Serge Imbe Jovial izay administrateur judiciaire provisoire amin'ny groupe Sodiate misaotra anareo Menada ihany koa Misa Velo Abraham Razafa isorana PDB ihany koa ianareo izay nanaraka hatramin'ny farany ty fandarany ty veloma tompoka veloma tompoka